ahoana ny atao mba ahatonga ny fianaranao gitara aomby sy hisy vokatra na mianatra online ianao na mianatra mivantana de atoroko anao amin'ity vidéo ity ihany koa ny fomba ahafahanao mandresy ny akamoana lasa vetrany aritsika. Voalohany aloha mizara telo ny olona mianatra gitara. Misy ny olona noterena hianatra, ohatra noteren'ny ray aman-dreniny izy. Zany hoe mahita zany le ray aman-dreniny fa vacances ny andro de forcé ny hianatra gitara le zanany satria tsy tiany anao zavatra hafa. De amin'izay fotoana izay de vola very ilay mianatra gitara satria tsy tena fanirian'le zaza le izy fa le ray aman-dreny no maniry an'le zaza de amin'izay fotoana izay tsisy vokatra le izy. Na ihany koa hoe nataon'olona cadeau anao le gitara, zany hoe nahazo gitara tsy fidiny ianao zany de lasa tsy maintsy nianaranao le izy. Zay le noterena ozy izy ateo na mivantana na ankolaka. De ny olona ohatray zany tsy hay gitara mihitsy aloha. Faharoa de misy indray ireo olona taitaitra fotsy zany hoe nahitany hoe be j'aime be réaction be vue be le vidéo nomena de hoay tao mianatra gitara daholo eo amin'ny nomena ny olona de iny ny olona fa miazakazaka mianatra ty daholo de mba taitaitra teo ianao de hoe misy gitara tatrano fa aleo koa hianatra. Amin'izay fotoana izay dia aza mieritreritra anao ahy fa tsy possible ny aizanao amin'izay fotoana izay. De fahatelo de ireo karazan'olona tena tiany hoay mafy mihitsy ny gitara io. Misy manana moyen, misy ny tsy manana, fa misy karazan'olona tena te hahay mafy an'le gitara mihitsy. De zay karazan'olona zay no azo antoka fa hay zany hoe le olona tena efa faniriny mihitsy efa ela mihitsy izy ny te hahay mangetaeta mihitsy. Zay olona zay na mampianatena na mianatra en ligne na mianatra mivantana de tsy maintsy mahay zay olona karazany fahatelo izay. Ka raha ohatra ianao ao anatin'izay karazany fahatelo hoe tena tianao hoay mihitsy le gitara de arao amin'izay reto conseil reto. Fa raha le karazany anankiroa no resana tetsy aloha ianao dia aza jerena hatramin'ny farany ity vidéo ity fa tsisy ninona tokony antony hijerevanao an'izy ity. Raha ohatra ary ianao mianatra mivantana de inona no tokony ataonao? De rehefa aveo atoroko ny en ligne sy ny mampianatena. Raha mianatra mivantana ianao dia matetika ny cours mivantana tsy afaka ataonao isan'andro. Za aloha tsy mampianatra mivantana fa raha ohatra ianao mianatra mivantana de miezaha ianao mialohany andeha hianarana makany amin'le mpampianatra de manomana taratasy stylo misy fanontaniana. Soraty ny fanontaniana rehetrarehetra manitikitika anao de rehefa tafahoana amin'le mpampianatra ianao de mila manontany miresaka aminazy matetika. Amin'izay fotoana izay dia miaingana kokoa ny fahaizanao. De rehefa mikotrana ianao ao an-trano de raisinao ty tiany tafavoaka ty tsy tafavoaka de raha mahita vidéo anao amin'ny YouTube na amin'ny Facebook na zavatra zarain'ny olona de raha misy tsy azonao de anontanio an'ilay prof. Rehefa mianatra mivantana ianareo de iny ahafahanao miaccélérer kokoa. De aza dino raha misy zavatra ampianariny anao de masaho tsara mialohan'ny ahatongavany séance anareo manaraka. Fa ny problème ohatrany tamin'izany nampianatra mivantana taloha entre 2015 hatramin'ny 2019 de efa tonga eo masoko eo le mpianatra mbola hoe azafady aloha fa tena tsisy fotoana nianarana mihitsy fa biasa be koa de anina de hitanao zay fotoana zay amin'izay fotoana zay le mianatra mivantana sady efa kely fotoana ionanao sy fampiresanao ny mpampianatra no mbola lozan'le mpampianatra hijeranao mikotrana. Ny tsy tiavako mampianatra mivantana tsy possible ho tafavoakanao eo masoko eo ny zavatra ampianariko anao fa tsy maintsy mbola kotrananao be iny any an-trano. De zay no nahatonga miditra amin'ny atao hoe cours en ligne. Fa raha ohatra ianao misy olona hitanao hoe mahay mampianatra mivantana de mianara any aminazy fa tsy maninona mihitsy zany fa ny anany faniriako de mahita anareo mahay gitara. Zay ny essentiel. De faharoa raha mianatra en ligne ianao de inona no tokony atao? Raha mianatra en ligne ianao de voalohany aloha mila ianao en ligne. Tsy voatery hoe isan'andro fa mba miresadresaka amin'le prof ianao manaona mba miresaka zany namana ianao amin'le prof. Raha tianao zany aomby ny fianaranao en ligne de aza raisina mpampianatra le mpampianatra fa raiso namana izy ifampizaraoany manitikitika anao. Ohatra fotsiny za fa nianatra en ligne tamina vazaha de isan'andro tena tantariko anazy nikotrana an'izao androany tsy tafavoakako le izy. Tsy manome conseil izy indraindray izy manome fa alefako foana le fitantaraina satria ny fifampikasoanao amin'ny olona mahay de anisa mampiditra anao anatin'ny monde zay ahafahanao tsy maintsy mahay gitara. Dikan'izany zany raha ohatra ianao ka te hahay gitara amin'ny alalan'ny cours en ligne de mila mana ianao amin'le prof mazotoa miresaka aminazy atsoa matetika izy na ary rehefa miantso anazy aza atsoina ela be fa manjary leo indray le olona fa ohatrany mba atsoina 2 minitra atsoina 2 minitra. Rehefa misy appel vidéo nareo de mba eo anao manararaotra miresaka lavalava de
alainao namana le prof dia mba anontanianao fa ahoana no nataonao. Ny problème ny olona manko rehefa mianatra dia ny tena niany ny tantaraina dia tsika gasy manko tia mitaraina dia tiatsika hoe le mpampianatra foana no nainy problème antsika mba hinoy koa le problème le mpampianatra inona ny zavatra ny lalovany mba anontaniana anazy inona ny tena difficulté anao tamin'ny ianao nianatra dia maheno an'iny ianao dia rehefa enao hoe mitovy amin'le problème kay zany dia mampiakatra motivation anao iny mampiakatra motivation anao iny. Dia avy eo ihany koa faharoa raha manao cours en ligne ianao na iza mpampianatra anao mety daholo io dia mila ianao tsy malala menatra. Ny problème na tamin'ny zanampianatra mivantana na amin'izao efa mampianatra en ligne zao dia ny zavatra hitako ny tsika gasy tena mora menatra amin'ny fahaizantsika zay anisany tsy ahombiazantsika. Za zany teneniko amin'ilay isika zany menatra tsika mitady zavatra parfait nefa tsika indraindray vao mianatra tsy possible mihitsy olona mianatra tsy handiso. Ka raha ohatra ianao mandiso eo masin'ny mpampianatra tokony ho fierté anao zany satria io no antonandoavanao vola tokony tsy menatra. Za manokana zao ny akamaroan'ny mpianatra mahay mba tsy tenenako hoe izy rehetrarehetra dia zay olona tsy malala menatra. Inona le tsy malala menatra? Alefany aty amiko foana ny devoirany na marina na diso tsy rarahiny io dia amin'izay fotoan'izay indraindray le olona mahazo fanakana indray mahazo taimbava indraindray izy mahazo fakahirezana indraindray mahazo doka dia mety foana aminazy satria tsy rarahiny izy tsy ezaka hoe teo tsara image eo masin'le mpampianatra jerefa tena tafavoakako ny zavatra nomeno anazy tsy haniny anazy fa hoe ity jereo tompoko fa apio mety vety sa tsy mety dia ohatra an'izay. Zany hoe ianao zany rehefa tsy malala menatra dia mora mahay satria lasa miala le tsy fahasahiana dia sa manao diso ianao dia tadio fa rehefa atambatra reny diso be da be ataonao reny dia ianao indray lasa mpampianatra raha ampitso. Ny zavatra tena mila ao an-tsaina ihany koa rehefa manao cours en ligne ianao na mianatra amin'ny vazaha ianao na mianatra amin'ny gasy dia aza menatra ianao miverina. Misy amintsika ohatrany hoe ny démissionner ianao satria kivy fomban'ny olombelona zany na izaho zao ary dia mbola tratran'ny akiviana rehefa ohatra hoe misy tanjona tiako tratrana ka tsy vitako. Eny fa na amin'izao nivoako zao mametraka tanjona vaovao dia kivy koa rehefa tsy tafavoakako na tsy tratrako le tanjona fa manohy foana dia ohatran'izay. Dia misy aminareo ohatrany hoe nianatra tato ianao taloha te hiverina ianao dia menatra aza menatra fa afaka mitsotra dia afaka miresaka. Raha ohatra indray nianatra tato ianao taloha ka mety misy zavatra tsy nahafapo anao na mety misy zavatra tsy vitanao nampanaoviko anao afaka miverina anao dia mifampiresaka sy ohatr'izany. Dia exact ohatr'izay ihany koa amin'ilay mpampianatra anao zay efa nisafidianao tsy manina masahi miresaka aminazy dia mitsora hoe tena ohatr'izao le tsy vitako zao na tonga na tsy afapo sy ohatr'izany dia le fifampiresahana ohatr'izay no ahafahanao mandroso. Amarana antsika ny vidéo ary dia hoe ahoana ny atao mba handresenao ny akamoana. Ny akamoana tompoko dia ama-olombelona ama-olombelonanao dia ny akamoana no mora misy kokoa noho ny fahazotoana. Sarotra ny mitady ny fahazotoana zany, sarotra ny mitady motivation izany fa mora ny maka ny akamoana fa ny tokony atao dia discipline. Ohatra na manokana zao za zao misy fotoana mirava alina be amin'ny asa, misy fotoana mirava amin'ny 3 maraina amin'ny cours en ligne satria mbola manao appel vidéo amin'ireny mpianatra any Canada, États-Unis reny dia amin'ilay resaka décalage dia eo ry zareo vao tonga ao an-trano indraindray amin'ny 2 maraina indraindray amin'ny 2 indraindray amin'ny 3 fa mahita moyen foana hitendrena gitara indraindray ohatra ny ahenako adiny 3 matory na ahenako adiny 4 na adiny 5 ohatrohatr'izay satria tsy maintsy mitendry gitara tsy manana choix mety hitenenao asa lizy mbola tsy niasa momba ny gitara dia efa nanao an'izany ary za miasa amin'ny gitara zao ara tsy geza noho ny tamin'izaho mbola tsy professionnel tamin'ny gitara ny alavan'ny kotrana. Ny tiako tenena zany dia zao mametra discipline hoe tsy maintsy mikotrana 2 minitra isan'andro tsy maintsy mikotrana 15 minitra isan'andro tsy maintsy mikotrana adiny 1 isan'andro apetrao le izy hoe ohatry ny ahoana. Ny nahy manokana zao dia adiny 1 isan'andro fara fa keliny no andraisako gitara dia ny nahy indraindray ohatra ny mahita 10 minitra amin'ny maraina dia mandray kely 10 minitra. Amin'ny hariva mahita 40 dia mandray kely 40 dia feno kely alohan'ny atory mandray kely 10 minitra avy mampianatra dia ohatr'izay. Zany hoe afaka tapatapahako zany izy fa fenoko foana ny anahy le discipline hoe adiny 1 isan'andro no mikotrana. Dia rehefa mikotrana ison répétition zay makotrana anazy ohatra ny olona hoe raha te hanabe sandry izy dia hoe manao 20 répétition izy dia hetsy foana
dia ohatr'izany ihany koa fa mikotrana gitara hoe tira maly eo tia dia averiko in-roapolo isa androany ary averiko in-arivo isa androany ohatr'izay natao hikotrana dia natao hikotrana tsy miala eo anao raha tsy tratranao le chiffre enjehanao io fa tsy hoe vaina napetraka ao dia any amin'ny 10 ianao dia reraka ny tananao dia najano na reraka ary ny tanana dia toy izy foana fa ataovy miadana fotsiny. Zay ary ny secret kely no zaraiko androany expérience nandritra ny 12 taona izay nizaraiko aminao zay raha ohatra ka te ahay ianao manasanao tena manasanao ampiaro ny zavatra nizaraiko teto fa raha ampiarinao iny tsy maintsy mahay gitara ianao ary mino fa ianao indray no mety ho mpampianatra ny arinany dia hianatra any aminao daholo indray izahay. Zay ry tompoko mirary soa dia tsarovy ataovy an-tsaina foana fa hainao io. Saotra tompoko.